Rahabatsika rehetra tomboko lasy tomboko vavy manaraka ny fahalambaovao ny TV Plus Madagasikara ity talata fa 7 ny volana oktobra ity etỳ-piandohana dia metraka ny fialan-tsiny noho ny fahatarana ny fanombohan'ny fahalambaovao noho ny lafo ny fanomanana teo amin'ny ara teknika. Miarabanao ihany koa Gracia Andretsi toerana. Miarabanao roa miary manana miarabatsika tokatrano ihany koa manaraka ny fahalambaovao amin'izao alina izao. Lohatenim-baovao tapany voalohany avy hatrany ary vita tao anatin'ny 2 volana sy tapany 500 isanjato ny asa fametrahana ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro ao Ampangabe ary tondra ny jery ny fotrafotrasa vita ny filoha Andrazoela sy ny praministra jeneraly Zafy Sambo Rufin Androany. Nanao fihetsiketsiana ihany koa hitakina ny zoan'izy ireo Tetsianosy Androany ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo-panampy sy nataony hitondram-panjakana ambanin-javatra natrany ny lafo ny fahasalamana indrina ny karama ho an'ny mpitsabo ka tsy azo ekena intsony hoy ireo mpanao fihetsiketsiana. Zokosika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Fanaovana tsinotsinona ny tolona taom-bahoaka malagasy ankehitriny ny fanendrena ny praiminisitra lehibe ny governemanta ho ny vovonana firaisankina ny mpanohitra Androany Maraina ka mihevitra ny fanendrena praiminisitra Omaly ho toy ny tsy misy. Manoloana ny vaovao ny paritaka tatoato momba ny fivoahan'ny vola sy ny fivezivezeny ireo fiara mitondra vola dia manazava ny banky foibe ny Madagasikara na BCM nilaza ity rafitra ity fa ara-dalàna tanteraka ny famindrana vola taony ary tafiditra ao anatin'ny rafitra ara-bola ofisialy eto amin'ny firenena. Araka ny efa natsitsika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voaloha dia vita tao anatin'ny 2 volana sy tapany ny 500 isanjato ny asa fametrahana ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro ao Ampangabe ary tonga nijery ny fodrafitrasa ny filoha Andrazoelina sy ny praiminisitra ny jeneraly Zafy Sambo Rufin Androany. Amokatra herinaratra manana tanjaka goavy 120 megawaty ary amatsy mivantana. Ny tambazotra iraisana Antananarivo eo anivon'ny Jirama ny toby famokarana ao Ampangabe na tsy mbola vita manontolo azy. Ny toby famokarana dia efa mamatsy sahady ny tambazotra iraisana ny ampahany 50 isanjato amin'ny asa vita io ka mitondra vahaolana mivantana amin'ny famatsiana herinaratra ho an'ny tokantrano eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy mijanona ao Ampangabe ihany ny fametrahana fotodrafitrasa goavana amana ny olana ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo efa miasa sy mamatsy ny Antananarivo ny ao Ambatomravavy ary efa apetraka ihany koa ny toby famokarana ao Ilafy sy Imerintsiatosika. Asa efa mandeha ireo rehetra ireo fa tsy fampanantenana intsony ho ny filoha Andro Irajoelina fitiavana Donisy sy Varasadamo no mitatitra antsika ny andindiny izay. Miditra antehatra avy hatrany ny filoha Andrajoelina sy ny praiminisitra vao notendreny miasa sy mitondra vahaolana manoloana ny olana voalohany nitarika ny fihetsem-bahoaka dia nolona ny famatsiana herinaratra izany. Teny Ampangabe izy ireo androany nijery ny maso ny fahavitany ny ampahany amin'ny toby famokarana herinaratra goavana eny an-toerana. Iray amin'ireo toby famokarana lehibe amatsy mivantana ny tambazotra iraisana Antananarivo no eto Ampangabe. Paikadin'ny filoha Andrajoelina iadina sy hanafoanana ny delestage eto Antananarivo sy ny manodidina ary manerana ny faritra ny fametrahana ireo toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Sady amokatra angovo madio sy mora vidy ny toby no anafaka eo ambany vahoan'ny fampiasana solika lafo vidy izay ampidinana ny Jirama. Efa lasa lavitra ny fanamboarana toby famokarana tao anatin'ny 2 volana sy tapa-monja satria efa ny antsasa manila ny asa no vita amin'izao. Efa hita mivelatra amin'ny hektara maro aza ny takela mandeha amin'ny herin'ny masoandro voapetraka. Miasa avy hatrany ary mitondra vahaolana amin'ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo ihany koa ireo takela efa voapetraka fa tsy mila miandry ny famitana tanteraka ny toby famokarana. Olana goavana ny famokarana herinaratra izay misy eto amin'ny firenena fa mitondra vahaolana ihany koa tsika ankehitriny
ary zao hitanareo zao tsy fampanantenana fa asa efa mandeha, asa efa vita ary asa izay mitoya no ataontsika eto goavana dia goavana dia parc solaire ty 11,5 mégawatt no apetratsika ary zao zany dia tonga ny fotoana hoe efa vita izy ankehitriny dia araka ny teneniny teo anivon'ny Jirama teo dia mandeha tsikelikely isan'andro zany mi-injecté tsika 1 mégawatt isan'andro zany hoe amin'ny herinandro zany dia tapitra andeha tanteraka ny 5 mégawatt eto amin'ity toerana ity. Ny ambiny moa zany dia mitoy foana ny asa ny fametrahana an'ireo parc solaire. Tsy takelaka mandeha amin'ny hery masoandro ihany nefa no hiteto fa misy bateria ihany koa anangonana ireo angovo mba hitohizana famatsiana indrindra amin'ny fotoana tena mahabe mpampiasa ny jiro. Any Ambohidrano zany misy 7 mégawatt efa mapetratsika amin'izao fotoana izao. Any Mangatany na Imeritra Tosika misy koa 10 mégawatt apetratsika. Dia ankoatran'izay fanteneniko teo eto misy 11,5 misy 1,5 vita ny Ambatomirahavavy. Izay no eto amin'ny faritra Antananarivo. Hovavany olona famatsiana herinaratra eto Antananarivo no ireo fametrahana toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro amin'ny faritra maro napetraky ny fanjakana. Ty zany zao efa mandeha, tena efa mandeha any amin'ny réseau zany izy zao. Tsy izy rehetrarehetra le 1 mégawatt, 1 mégawatt hatreto eto. Tsy izy rehetrarehetra mandeha fa mandeha tsikelikely zany le onduleur. 1 mégawatt moa zany misy total eo amin'ny 10 onduleurs na 100 kW eo zany le izy. Dia raccordena amin'ny transport dia avy dia mandeha amin'ilay réseau hita zany zao mandeha amin'ilay. Misy rahona zany dia miditra avy hatrany antsehatra ireo manome an'ilay l'énergie izay tazominy. Dia efa be dia be indray ny masoandro dia amin'iny izy no miseho mahana an'ilay bateria. Dia amin'ny alina moa mazava ho azy dia araka ny teny Andriamatoa filoha teo dia afaka lefa tanteraka amin'ny réseau ny Ambatomirahavavy zao dia amin'ny hariva amin'ny pointe izy dia efa mampiditra amin'ny réseau mandritra ny adiny 3 amin'ny mbola mikasa metraka fotodrafitrasa goavana mihoatra ireo nefa ny Filohandry Rajoelina ka ny fanambiny dia anafoana tanteraka ny délestage amin'ny famokarana herinaratra mihoatra lavitra amin'ny filan'ny mponina eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Anomboka ihany koa zany ny asa anaovana n'ilay parc lehibe indrindra 100 mégawatt zay efa vita ny appel d'offre zay apetratsika eny amin'ny lalana makany amin'ny aéroport iny ametrahantsika an'izany 100 mégawatt zany. 100 mégawatt na parc solaire no apetratsika zay tsy maintsy ho vita ny 40 mégawatt ao anatin'ny enim-bolana ary ny ambiny 100 mégawatt dia vita ao anatin'ny herintaona manomboka izao zany. Ny dikan'izany rehefa pic na hoe miakatra ny filana ny herinaratra eto Antananarivo dia tsy ampy eo amin'ny 40-50 mégawatt eo. Reto parc solaire apetratsika rehetrarehetra reto nefany dia 30 mégawatt miampy an'le 100 mégawatt zay apetsika. Dia ny dikan'izany zany dia tsika miteny fa afaka herintaona dia ho foana tanteraka ny délestage eto Antananarivo. Azony anjaratoa famokarana herinaratra mandeha amin'ny masoandro ihany koa ny tanàna lehibe toa ny Nosbe, Toamasina, Mahajanga sy Toliara. Fa namoaka fanambarana ny tolakandro teo ny Filohandry Rajoelina fa isy ny fifanakaloza-kevitra sy fiara-midinika ihainoana ireo etaeta sy andrafetana vahaolana eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha Rahampitso 9 oktobra raha ny fampahafantarana nataon'ny filoha tao anatin'ny pejiny ireo ankolafika rehetra no antsoina amin'izany ny Filohandry Rajoelina. Eliza Elmana no mitaitra antsika ny andindin'izay. Tsy misy sarotra tsy ho voavary, tsy misy olana tsy ahitam-baolana hoy ny Filohandry Rajoelina samby atosiky ny fitiavan-tanindrazana isika ary tsy misy maniry na iray aza ny fahampoteny ity firenena ity raha nambarany. Ny fahavalontsika dia ny fahantrany, ny kolikoly, ny tsirariny, ny tsindry azo leny, ny fanaparam-pahefana isan-tsokajiny ka hiaraka andorina fiarahamonina vaovao ao anatin'ny fiombonam-po sy fifankatiavana isika hoy hatrany ny Filohandry Rajoelina tao anatin'ny pejiny androany. Isy arak'izany ny fifanakalaozan-kevitra sy fiara-midinika ihainoana ireo etaeta sy andrafetana vahaolana maritra Rahampitso 9 oktobra amin'ny 2 ora tolakandro eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Anotrina izany ny tompon'andraikitra avy amin'ny Jirama, ireo ray aman-dreny ara-panahy, ireo ray aman-dreny ara-drazana, mpilopitantana ny université, mpianatra avy amin'ny université, tanora sy fikambanan'ny tanora, mpiara-mony-pirenena, mpandraharaha amin'ny seha-piarina maro samihafa, ireo orinasa ny sedra fandrobana sy veriasy, sendika sy fikambanana arakasy,
mpitsabo, mpampianatra, mpanao fanatanjahantena, mpanakanto, mpanao gazety, fikambanam-behivavy ary ny tranobe ny tantsaha araky ny fanambarana tao anatin'ny pejin'ny FLO Andry Rajoelina. Fananao fihetsiketsehana ihany koa hitakinany zon'izy ireo Tetsy Anosy Androany ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo mpanampy. Nataony fitondram-panjakana ambanin-javatra hatrany ny lafiny fahasalamana indrindra fa ny karama ho an'ny mpitsabo ka tsy azo ekena intsony izany hoe ireo mpanao fihetsiketsehana. Voasakana teny Ambohida Rasaika namonjy teo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izy ireo naparitaka ny mpitandro filaminana tamin'ny bomba mandatsa dranomaso ireo mpanao fihetsiketsehana ka mpianatra iray no naratra. Rehefa niala ireo mpitsabo mpanampy sy mpianatra ho mpitsabo ireo mbola nanohy ny fihetsiketsehana indray. Ireo tanora avy amin'ny GNZ Tetsy Anosy Belandre mazava fetra Andriamananjara anteny Kianja Androany tatitra izay vao zay. Antonany maro no tsy mba nisy fiakarana ny karaman'ireo mpitsabo ary tena ambany ny indemnité tany tamin'ny karama raha ampitahena amin'ny sehatra asa hafa. Nataony fitondram-panjakana ambany zavatra hatrany ny lafiny fahasalamana indrindra fa ny karama ho an'ny mpitsabo ka tsy azo ekena intsony izany hoy ireo mpitsabo mpanampy. Araka ny vanim-potoana ny karaman'ireo mpitsabo ireo. Maninona fahasalamana ireo tao ambany zavatra amin'ny resaka recrutement 4 taona tsy nisy recrutement teto amintsika tamin'ny mpitsabo. Mivoaka ny Assemblée nationale 1500 poste budgétaire, mivoaka tia 300. Manano avinay zahay tompoka amin'izany zavatra izany. Nakoatra ny karama ambany zany zay tsy tsisy sonina linement grandiciaire zay akitakinay. Jereo. Fa mafy nasa mazo anay. Maharary zany zavatra zany. Ireo mpitsabo ambozy zokinay ireo tsy sampiteny ireo satria misy hoe etika. Efa talana koa tena ozy sasany nefa tsy ana tsy tokony raisina amin'izay fa olombelona ireo fa tsy robot totoko. Dia tika raha tiana tsara ho an'ny taranaka malagasy ho avoaka Malagasy efa tsy akanavaka. Dia mila fotoana zao androvany. Hijerena manokana nisy lafo ny fahasalamana. Niainga avy eo amin'ny AGRA izy ireo ary Tetsy Anosy hiazo anamboda no nisy ny sakana nataony mpitandro ny filaminana. Tsy hamonjy anambozatovo izy ireo fa ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anao ny fitakiana raha ny fanazavany. Tsy navelan'ireo mpitandro ny filaminana moa izy ireo ary nisy ny fampiresahana. Farany fangatana mba escortenareo tsy andeha ambojatovo zay atreo amin'ny ministère fotsiny mihidy araka izy tsy maninona dia vita zay dia mody ireo akireo misaotra maratongana rafitra aminareo ny ohatran'izay fampiresahanao zao mitohina fa mety misy mandray foana nareo amin'ny ambaratonga ny rafitra aminareo zany amin'ny raikitra ny fifanosehana teo amin'ny rontota satria tsy nanaiky ny hemitra ireo mpianatra. Naparitaky ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsan-dranomasy ireo mpianatra. misy ny fandatsana ny fandakana sana eo zany mpianatra iray no naratra vokatry ny fifandonana nilaza ny tsy hemitra ireo mpianatra manoloana ny zavamisy. matahora ohatra zao ary zay mpianatra mpitsabo ndray nitarika endreo vahoaka reo tsy hempo zay na maratra ary fa ivonina itolona ho an'ny tandrazanay na maratra zay dia itolona zay ohatra moa zay fitaky ampilaminana dia vonoina ohatran'izao zany mihitsy ny fampatahorana eto Madagasikara ty fa Madagasikara tandrazon'olona zero any antarana rehetrarehetra ary zay itolona iaraka amin'ny vahoaka na tsisy mpianatra mpitsabo anampy ary. Rehefa niala moa ireo mpitsabo mpanampy sy mpianatra ho mpitsabo ireo dia mbola nanohy ny fihetsiketsehana indray ireo tanora avy amin'ny GNZ Tetsy Anosy nanomboka tamin'ny 2 ratolakandro. Nametraka sakana izy ireo ary nandefa bomba mandatsan-dranomaso ihany koa ny mpitandro ny filaminana.
fa manameloka ny herisitra atao amin'ireo mpianatra ny syndicat ny mpampianatra pikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny ZSS. Tsy vahaolana ny fampiasana hery amin'ireo tanora noho ny tsy fitovian-kery misy ho ny CSS, ilaina ny mifampiaino sy mifampiresaka saingy taky ny CSS ny ampitsarana ny herisetra atao amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanamafy ihany koa ny CSS sy ny randrana sindikaly fa tsy olana ara-politika ihany no mila vahana eto Madagasikara fa lafin-javatra maro indrindra ny fisitrahan'ny vahoaka ny zo fototra dia ny rano sy ny herinaratra fa indrindra ny fahalalana aneo ankahalalana mampinandry ambolona eo amin'ny sariny Omega rany avy-jaona. Ilaina vahaolana maika ny zava-misy eto firenena amin'izao fotoana izao, hoy eo anivon'ny CSS Androany, mila vahaolana maika hitondra amin'ny fitoniany Madagasikara. Nambaran'ny CSS fa lara-pahamehana indrindra ny fampitsarana ny herisetra atao amin'ireo mpianatra sy ireo mpanao fihetsiketsehana mialoha ny hanombohana ny fifampiresahana maro lafy. Izay zany mahatonga ny CSS andrana sindikaly hoe andao hiazakazakitsika ho any amin'ny famahana ny olana. Mazava loatra efa eno eny hoe ny FFKM anelanela na fa misy olobe efa mijoro ihany koa. Reny zany no angatahana hijoro malakilaky e. Aza endrasana ela tsony zany fa tokony hiazakazaka ho an'ny famahana olana ny ho atao amin'izao fotoana izao. Reto ny vahaolana izay atolotra ao aty aty amin'ny ranona syndicat sy ny CSS hoe tsy hoe vahaolana politika fotsiny zany no aroso amin'izao fotoana izao fa tokony miainga avy hatrany ataovy movansa telo samy hafa io. Ny eo amin'ny fitondrana movansa anankiray, ny antoko politika movansa anankiray. Reny ma tsy maintsy amahany resaka olana politika. Fa ny syndicat, ny mpanao gazety, ny journaliste sy ny mpanao influenceur, ny GNZ, ny rehetraretra aty amin'ny société civile movansa anankiray. Reo zany no anentanana nareo anelanelana mba hampiantso an'ireo miaraka malakilaky amin'ny jijerena ingakaingana hoe tia ny vahaolana satria efa manaiky izao tontolo izao. Fa tsy mety tsony ny rafitra hitantanana amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka ny taona 2024 kosa no efa nisy fampindronana ireo sindika manerana ny Madagasikara ahafahana mampiray ny feon'ny rehetra amin'ny fitakiana iombonana izany. Ny tadiavana vahaolana tsy aina Madagasikara anaty-kizolalina vokatry ny fifanenjehana no anisan'ny tanjona. Tsy olana ara-politika ihany mantsy no mila vahana eto Madagasikara fa lafin-javatra maro. Miantso ny rehetra ny CSS mba ho hijery akaiky, mba hitondra any amin'ny fitoniana ary tsy hikasika etsony ireo zanan'ireo ary manoloana ny antso rehetra izay mandeha sy ny fiantsoana eto sy aroa izay hitanay fa midika ho fampisarana vazana eo aminay samy izay dia tsara ny miaino, tsara ny fampiantso kanefa raha mbola misy ny famonoana ireo zanakay dia mbola tsy hiroso mihitsy aloha amin'ny fampiresahana ny CSS. Samy mangataka ny aina fainganana ny fikaonan-doha sy fifampiresahana amahana ny olana amin'izao fotoana izao ireo sindika Androany. Nanomboka Androany sy 7 Oktobra ireo mpampianatra sy ny mpandraharaha eo anivon'ny lycée moderne Bevolona ny LMA akoatra ny fangatahany mpampianatra ny ampilamina ny toetra rà eto amin'ny firenena ahafahana mamerina ny fampianarana araka ny tokony ho izy takin'izy ireo ny ampiakarana ireo karazana tambo-karama ho an'ireo mpampianatra mitaky ihany koa ny andraisana rehetrany ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra rehetra mivoaka amin'ireo sekoly fiofanana ireo ny mpanabe eo anivon'ny LMA miankana amin'ny famaliana ireo fitakiana ireo araka izany no iverena ny fampianarana indray na tsy raha ny fanazavana itsakila ny lanza ny proviseur ny LMA fa mitoy ny fampianarana efa misy ny fepetra napetraka ny amin'ny ampiravana ny fampianarana amin'ny 120 ora isan'andro mandra-pisiny ny filaminana araka ny fanambarana hatrany mamitiana andrembololona omegarana efijaona mitaritra antsika ny andindiny izay. Tsy no mitoetra raha misy eto amin'ny firenena ka tsy hahafahanay manatanteraka tsaka sy andava ny asanay dia manapa-kevitra izay fa ampiato ny fampianarana sy ny fandraharana eto amin'ny lycée aloha manomboka ny talata 7 Oktobra 2024 mandrapivaly ireto fangatahana sy fitakiana ireto ihany koa. Fampiakarana ny andamite rehetra hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ohatra, fampiakarana ny andamite de logement 300 000 ariary. Fanohizana ny fisitrahan'ny mpiasa-panjakana tsy hakanavaka
ni endamité d'installation, ni recrutement systématique any ENF rehetra, ny intégration sy ny avancement dia aoka mba atao automatika tompoko. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana fa indrindra tontolo iasan'ny mpanabe no antony fitakiana raha nambaran'izy ireo hatrany itsakila ny ilazan'ny proviseur ny LMA fa mitoy ny fampianarana. Efa nisy ny fepetranapetraka ny amin'ny ampiravana ny fampianarana 12 isan'andro mandra-pisia ny filaminana araka ny fanambarany hatrany. Ny fanambarana navoakan'ny drain Analamanga dia mitoy mianatra ny lycée sy ny CG. Ny lycée moderne Ampefiloha dia anisan'ny lycée mpanjakana eto amin'ny drain Analamanga. Noho izany dia misokatra ny lycée moderne Ampefiloha ary mianatra ihany koa ny mpianatra. Izany moa dia efa namafisin'ny proviseur lycée moderne Ampefiloha amin'ny fanambarana izay nataony any anatin'ny page info LMA. Izany tsy misy mihitsy ny filazana hoe miato ny fampianarana eto amin'ny lycée moderne Ampefiloha. Ny paikady sy ny fandaminana dia efa niarahana tamin'ny mpampianatra izany ary natao teniera hoe ny arivo dia tsy averina ny mpianatra satria ny eto amin'ny sekoly dia voaro ara-dalàna tokoa fa ny any an-dalana mody kosa dia sarotra ny aro ny mpianatra tsirairay. Noho izany niarana indray fanapa-kevitra ny mpampianatra, ny mpandrara ary ny tompon'andraikitra sekoly fa isan'andro dia ravana amiraika amin'ny folo ny mpianatra ary mody any an-trano ary tsy miverina indray raha tsy ny apitso fa ny arivo tsy misy na inona na inona eto amin'ny fa notendreny ny voalohan-drazoela omaly alina nandritra ny lanonana teny Ivato ary natrehan'ireo somavahoaka maro anisy au premier vaovao ny général de division Zafy Sambo Rufin Fortuna Dimso. Andrasana amin'ny Prime Ministre vaovao ny ametrahana ny filamina sy ny fahatokisan'ny vahoaka, ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka manomboka amin'ny jiro sy ny rano, ny fijerena manokana ny tanora sy ny fampianarana ambony ary ny ady amin'ny kolikoly. Raha tsy fantatry ny maro loatra eo amin'ny sehatra politika izy dia olona tsy lavitra ny Prime Ministre teo aloha tsy Christian ny Généraly Zafy Sambo efa nitana ny andraikitra taleny kabinetra miaramila ny Prime Ministre teo aloha izy zanaky farafangana ao anatin'ny faritra atsimo atsintanana amin'ny fartany Fianaratsoa. Ny Prime Ministre vaovao fitiavana doni eo amin'ny sariny Ivra Sata. Efa nandinika lalina ary nieny ireo antso sy fangatahana izay tonga taty amiko dia iroso amin'izao fanendrena izao. Araka ny andininy fa 7 ny lalapan'ny renana dia ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara no manendry ny Prime Ministre araka ny tolotry ny antoko na vondrona toko maro anisa ao amin'ny antermiera Pireneny. Koa ampahendreny no andraisako ny fanapa-kevitra fa iandraikitra ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta manomboka amin'ny masonandro androany ny général de division Zafy Sambo Rufin Fortuna Dimso. Lanonana goavana natreny ireo osolombam-bahoaka maro anisa sy ireo vondrona parlementera tsy miankina no nentin'ny filohan Rajoelina nanambarana ampahibe maso ny anaran'ny Prime Ministre vaovao. Herinandro katroka taorian'ny nandravan'ny gouvernemanta misy 20 septambra 2024 lasa teo no nivoan'ny anaran'ny Prime Ministre vaovao. Ny général de division Zafy Sambo Rufin Fortuna Dimso araka izany no miditra amin'ny lapany mahazo arivo raha nitana izany andraikitra izany nandritra ny fito taona i Christian Tsay. Malainy koa dia efa nofarita ny folosahady ny adidy miandrazy ary tsy maintsy vitainy ao anatin'ny fotoana fohy izany. Adidin'ny Prime Ministre ary akiniko aminy amin'ny anaram-bahoaka malagasy tsy vaky volo ny anatanteraka ny asa sy ny tetikasa izay mifototra amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka ary lahara-pamehana ho an'ny mpiray-tanindrazana. Anova famindra tanteraka isika amin'ny fitantanana angaraha-pireneny amin'ny alalan'ny gouvernemanta vaovao izay ho atsangana miaraka. Arak'izany ho atao lahara-pamehana ary ho fitaitsika farak'izay aingana ny afamerenana amin'ny lolony
ny famatsiana herinaratra sy ny rano fisotro madio. Afaka andro vitsy dia andrafitra ny planio ary ilaza ny planio eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny tenako sy ny prime ministre vaovao. Hojerena manokana ihany koa mikasika an'ireo tanora, indrindra ny université mpanjakana manerana ny nosy sy ny toeram-ponenan'izy ireo. Ho apetratsika ihany koa ny pakady iraisana hiadzivana amin'ny kolikoly maro samihafa. Fa iza tokoa moa ity prime ministre vaovao ity, zanaky ny ministre ny asa-mpanjakana tamin'ny République faharoa Georges Rufin, ny général de division Zafsambo Rufin Fortunat Dimsou, tsy dia fantatry ny mpanara-baovao loatra ny endriny fa kosa tsy olona vaovao eo anivony lapany mahazo arivo izy. Ny alohany izao nahavoatendry azy ho prime ministre izao dia fantara ny andraikitra taleny kabinitra sivily ary avy eo taleny kabinitra miaramila ny prime ministre teo aloha izay Christian izy. Nandrato fianarana ambony maro ihany koa izy ankoatry ny mahamana ambony nahitra ambony azy. Nozaraina pahibe maso teny Avoloa ireo lalam-piofanina ambony noratoviny. Taona 1970 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny telo taona dia nisitraka ny mari-pahaizana na diplôme d'administration militaire, spécialité officier d'administration tao amin'ny école supérieure d'administration militaire na ESAM tao Algérie tao Rano. Ny taona 1970 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 2 taona dia nisitraka ny mari-pahaizana na ny diplôme intégral de l'académie militaire andian'ny fahavalo na 8e peloton spécial tao amin'ny académie militaire tao Antsirabe teto Madagasikara. Ny taona 10 rehefa avy nandrato fianarana nandritra ny 3 taona dia nisitraka ny mari-pahaizana na ny diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, spécialité commissariat, cours supérieur du commissariat de l'armée de terre de Montpellier, en France, école militaire supérieure de l'armée de Montpellier, na EMSAM. Ny taona 10 dia nandrato fianarana ambony ihany koa tao amin'ny direction régionale de commissariat de l'armée de terre tao Bordeaux tao Frantsa ihany koa. Riariany zanaky fianaratsoa ny prime ministre vaovao, zanaky farafangana ao anatin'ny faritra Tsimotsinanana ao anatin'ny faritany ny fianaratsoa ny général de division Zafsambo Rufin Fortunat Dimsou. Mandidina izay vaovao izay hatrany dia fanaovana tsinontsinona ny tolona ataon'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ho ny vovonan'ny firaisan-kinan'ny mpanohitra androany maraina ka mihefitra ny fanendrena prime ministre omaly ho toy ny tsy misy. Maneo ny tsy fahavononana sy ny tsy finiavana maly ny etaetan'ny vahoaka ny fanendrena prime ministre ho ny vovonana firaisan-kina fanovana tanteraka ny rafitra sy ny fomba fitondrana tsy mahomby ankehitriny sy anotakina ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raisina ho fiantsina ny vahoaka malagasy ny fanendrena tompon'andraikitra izay efa teo no niverina indray hoatran'izy ireo ny fipetra rehetra sy ny fanapahan-kevitra raisina sy ny fanohizana ny hery famoretana sy ny fampiasan-kery dia tsy vaholana satria tsy mitondra fitoniana sy tsy azo fankatoavana amin'ny vahoaka malagasy hoatrany ny avy amin'ny mpanohitra mihevitra ho toy ny tsy misy ny fanendrena prime ministre nataony filoha Andry Rajoelina ny alatsinainy ny 9 oktobra arak'izany izy ireo arahantsika ny fanazavana mahakasika izay. Fanaovana tsintsina ny tolona ataon'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta hoy ny vovonana firaisan-kina ny mpanohitra androany maraina maneho ny tsy fahavononana sy tsy finiavana maly ny etaetan'ny vahoaka malagasy ny fanendrena prime ministre hoy ny vovonana firaisan-kina fanaovana tanteraka ny rafitra sy ny fomba fitondrana tsy mahomby ankehitriny ho takina hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raisina ho fiantsina ny vahoaka malagasy ny fanendrena tompon'andraikitra izay efa teo no naverina indray hoy izy ireo. Ny volana tompo politika firaisan-kina dia manambara
fanaovana tsinotsinona tolona ataony boka malagasy ankehitriny ny fanendenany premier ministre lehibe ny gouvernemanta nataony Andriamatoa Rajoelina omaly izao ambolety sy fijerijerena ataony Andriamatoa Rajoelina izao dia manaprofo ny tsy fananany fahavononana sy finiavana hitako vahaolana amahy reo hetaheta mivoaka malagasy fanovana tanteraka ny rafitra sy ny fomba fitondràna tsy mahomby misy ankehitriny no takeny mivoaka malagasy noho izany dia raisinay ho fiantsiana ny voaka malagasy ny fanendrena olona izay tokony andraika efa teo no verina izay tsy misy fanantenana azo apetraka amin'ny olona efa tokony andraikitra tao amin'izao fitondrana izao izay tompona tamin'ny fampahantana voaka malagasy sy ny fanapitera ny firenena iray manontolo ny volona tompo politika firaisan-kiny dia manamafy fa ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisiny ao anatin'izao savolovolona ny fanomizana ny famoretana sy ny fampiasan-kely ataon'ny fitondran'ny Rajoelina izao dia tsy vahaolana satria tsy hitondra fitohiny ary tsy ahazo ny fankatoavana voaka malagasy mihitsy akory. Ny fepetra rehetra sy ny fanapahan-kevitra raisina sy fanohizana ny hery famoretana sy fampiasan-kely dia tsy vahaolana satria tsy mitondra fitoniana sy tsy ahazona ny fankatoavana vahoaka malagasy ho ny avy amin'ny mpanohitra. Mihevitra ho toy ny tsy misy ny fanendrena Premier Ministre nataony filoha Andry Rajoelina ny alatsinainy 9 Oktobra araka izany izy ireo. Izany ny volana tompo politika ankehitriny dia manameloka ary mihevitra ho toy ny tsy misy ny fanendrena Premier Ministre izay nataony Andriamatoa Rajoelina ny alatsinainy 9 Oktobra 2024 lasa teo omaly. Takina entrana ny fampiarana ny fampitsaharana ny herisetra sy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny anomezana azy ireo fahalalana hivory sy aneo hevitra izay zo fototra ny antoana lamamorena malagasy. Ny volana antoko politika firaisan-kiny dia manambara fa ny fampiresahana sy ny fitoanam-doha izay atao ao anatin'izao fanohizana ny herisetra sy famoretana ary ny tsy fanajana zo fototra malagasy izao dia famitahana ny voaka malagasy ka tsy handray anjara amin'izany izahay na iza hikarakara sy hitahaka izany. Ny volana tompo politika firaisan-kiny dia manamafy ny fanohanana sy ny fandraisana anjara amin'ny tolona ara-dralina izay ataon'ny voaka malagasy izay tarihany tanora malagasy ankehitriny ny fanavotana ny voaka malagasy sy famerenana indray ny firenena amin'ny lony misy azy. Mitaky ny fampiarana ny fampitsaharana ny herisetra sy fisamborana ny mpanao fihetsiketsehana sy famelana azy ireo aneo hevitra ny vavonana firaisan-kina. Midotrantsika tao anatin'ny fampirahalam-baovao mangataka nisy ny fanadihadiana mahaleo tena mikasika ireo endrika herisetra misy eo amin'izao fotoana izao ireo mpitandrina ny FJKM araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany nandritra ny fitombavaka ho an'ny firenena izay nitanterahana tiany faly arivo ambandeha. Voakasika manokana ireo endrika fandrobana ny vono-olona ary ny fandratrana mpanao fihetsiketsehana niseho hatramin'ny ny atombohan'ny hetsika samihafa etsy ankilany manamafy ny antso ny FJKM ny tarihan'izy ireo ny fampiresahana maro lafy ireo mpitandrina eo anivon'ny FJKM izay any vahaolana ivoana amin'izao krizy misy eto amin'ny firenena izao miantsony rehetra anamafy sy anohitra ny vavaka ho an'ny firenena amin'izao vanim-potoana mameva izao ireo mpitandrina eo anivony ny FJKM mitandry amin'olona eo amin'ny sary Omegara ny Efitsona. Teny ilaina ny fifampiainona amin'izao fotoana ny krizy izao ireo mpitandrina eo anivon'ny FJKM mandala lantsatra ny firenena ka ilaina ny mitady vahaolana tsy hitondra any amin'ny fitoniana nefa ny fampiasana hery atao amin'ny mpitandrina ny filaminana
ary tsokony isy ny fandraisana fanapahan-kevitra samirery ataon'ireo mpitondra amin'izao vanim-potoana mama izao. Miantso nisy iny ny fanadihadiana mahaleo tena amin'ireo zava-mitranga eto Madagasikara amin'ny tanjona anifiny av JKM. Miantso ny amoana ihany koa ireo tanora no samborina tsy ara-drariny noho ny fitakiana ara-tsosialy natao ary mangataka amin'ny vahoaka malagasy anamafy sy hanohitra ny vavaka ho an'ny firenena amin'izao vanim-potoana mama evay lalovan'ny firenena izao. Angatanay nisy ny fanadihadiana mahaleo tena hanehoana ny maha tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ny fampiasan-kery sy mifandanja rehefa misy ny fifanandrinana. Maka ireo rava-fananana noho ny fandrobana ka nahatfongana izay rehetra no ariana. Faharoa, manameloka ny fanomezana baiko avy amin'ny mpitandro filaminana ampiasa hery andratrana sy andatsahana ny ranom-piray tanindrazana izahay. Tsy ny hamono na andratra ny vahoaka maneho hevitra no atonasan'ny mpitandro filaminana fa ny hitandro izany araky ny voalazan'ny lalàna. Raha misy izany ny savorovoro sy ny korotana mba amin'ny fifandrevona dia nivoana ho amin'ny andraikitra hafa noho ny fitandrona ny filaminana ny asa tanterahan'izy ireo sy ny zavatra ampiasain'izy ireo ary ny hery sy ny fitaovana eo am-pelantanana. Nisy ny fotoam-bavaka ho an'ny firenena no tanterahana teny faly arivo ambanidia ny maraina teo. Vaovao amin'ny sehatra politika nandray ireo solombavambahoaka avy amin'ny Irmar sy ny tsy miankina avy hatrany teny Iavoloha ny Prime Ministre vaovao ny Général Isaac Sambo Rufin omaly alina taoriny nanendrena azy. Mila ovaina ny fomba fiasan'ny Prime Ministre vaovao tsy toy ny teo aloha hoy ireo solombavam-bahoaka. Mila enoana ny solombavam-bahoaka fa tsy manao be marinina manoloana ny feo entin'izy ireo raha ny fanazavana isan'ny notakiany solombavam-bahoaka tamin'ny Prime Ministre ihany koa ny jerena akaiky ireo ministra ho tendrena ho afaka amaly ny filan'ny vahoaka hoy ny loharanom-bavao avy amin'ny solombavam-bahoaka Andrisy Azora Barjona no mitaritra ny andinizay. Ny Général de Division Isaac Sambo Rufin Fortuna Dimso dia zanaky ny faritany Fianaratsoa ary avy any farafangana no toerana fiaviany. Zanaky Georges Rufin izay olona nanana ny toerana tamin'ny fitantanany filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Alina taoriny nanendrena azy dia niona tamin'ireo solombavambahoaka rehetra tonga teny Iavoloha ny tenany. Tsy voasakan'ny fitsipika amin'ny fiainany tokony intsony fa samy miteny sy napakapeo avokoa ny solombavambahoaka rehetra na ireo ao anaty ny vondrona toko politika Irmar na ny vondrona toko politika avy amin'ny tsy miankina nandritra ny fionana mikatotrano tamin'ny Prime Ministre ny Général Isaac Sambo Rufin alina teny Iavoloha. Nisy ny lesika goavana teo amin'ny fifandraisana tamin'ny Prime Ministre teo aloha hoy ireo solombavambahoaka rehetra. Ny tsy fandraisana ny antsony solombavambahoaka nefa dia feon'ny vahoaka no entin'izy ireo ary izay no olana ho iatrany ireo solombavambahoaka. Ny tsy fanatanterahana ny filan'ny vahoaka izay fototra nahatonga ny olana ankehitriny ho iatrany ny loharanom-baovao no anisan'ny olana goavana ihany koa nandritra ny fitantanana teo aloha. Tsy tokony hiverina intsony ny lesika teo aloha ary mila arenina ny fifandraisana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny Prime Ministre manomboka izao. No antitra antery ny solombavambahoaka ny fifampianona satria io no fototry ny olana hoy izy ireo. Isan'ny fampiresan'izy ireo nandritra ny fionana ihany koa ny fepetra takiny ny solombavambahoaka amin'ny fanendrena ny ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao. Mila sivana tsara araky ny fepetra napetraka ny filohan'ny Repoblika alina no apetraka ho ministra ho iatrany ny solombavambahoaka. Ny fandraisana antso sy ny fandraisana ny solombavambahoaka any amin'ny reny birao sy ministera ireny no tena takin'izy ireo ary tsy olona iavana sy manambony tena no ministra tokony apetraka manomboka izao ho iatrany ireto solombavambahoaka ireto. Mandina izay vaovao izay hatrany tokony hitondra fitoniana eto amin'ny firenena manomboka izao ny fanendrena ny Prime Ministre vaovao hoy ny solombavambahoaka tsy miankina. Inona ihany koa fa manana traikefa amin'ny fandrindrana ny
ny krizy eto amin'ny firenena ny tenany. Mikasika ny gouvernemanta indray dia inona fa tsy hiverina eo intsony ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta teo aloha satria mahatona zany ny filoham-pirenena tamin'ny asa dia tsy nahomby izy ireo. Inona fa hijery tsara izay ho apetraka ny prime ministre indrindra fa ireo departemanta izay tena nahatonga ny fihetsiketsehany vahoaka teo ohatra ny solomavambahoaka. Zorabarzona notatratsika ny anedin'izay. Ho an'ireo solomavambahoaka ao amin'ny Irmar dia tsy nanana fanehoan-kevitra izy ireo satria izy ireo nanotra ny anaran'ny prime ministre araka ny andininy faha-efatra amby 10 ao amin'ny lalam-panorenana. Tazana teny avy ihany koa anefa ny solomavambahoaka tsy miankina izay tsy maintsy nakana hevitra manoloana ny fanendrena ny prime ministre vaovao omaly. Ho an'ireo solomavambahoaka tsy miankina dia fanapahan-kevitra hitondra makany amin'ny fitoniana ny fanendrena prime ministre miaramila manoloana io kiondalana eto amin'ny firenena izao. Matoy ino no tendrena dia mino somatoky aho fa manana ny traikefa izy na ny haitao amin'izany atao hoe fahampitoniana an'ity firenena ity satria tsisy firenena handroso raha sanatria ka ao anatin'ny fikorontanana. Faharoa manarakaraka an'izay mahay mihaino ary mahay mandray sy mifampiresaka amin'ireo ataontsika hoe izay fanehoan-kevitra n'ireo tanora na ny vahoaka mihitsiny izay nandraisan'ny filoham-pirenena fanapahan-kevitra fa hamahany olana. Isan'ny andrasana ihany koa taoriana izao fanendrena prime ministre izao ny fanendrena ny mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao izay nambaran'ny solomavambahoaka Libération fa tsy tokony hiverina intsony ireo ministra teo aloha satria tsy nahomby izy ireo matona ato ny filohan'ny repoblika tamin'ny asany. Mila jerena tsara koa ny masotsivana anendrena azy ireo mba tsy hiverena ny olana eto amin'ny firenena intsony. Matony ravaina ny gouvernemanta teo dia échec izy izay. Ary raha toka te hitondra atao hoe résultat ny lehiben'ny gouvernemanta na ny prime ministre dia tokony ho ekipa vaovao daholo no entiny hamahany olana misy eto amin'ity firenena ity. Indrindrandrindra ireo anaovan'ny tanora fihetsiketsehana amin'izao na ny vahoaka satria dia maro ary hita fa be dia be ny zavatra tsy no hitan'ny filoham-pirenena mahakasika ny olana isaky ny departemanta fa izao isika no mahita an'izay olana izay à chaque département. Donaraka ny Risabe. Ny pejy gazetiko mampafantatra vita ny famindram-pahefana teo amin'ny prime ministre ny jeneraly Zafy Sambo Rufin Fortuna Dimtsoa sy ny prime ministre teo aloha Andriamatoa Christian Tsay. Nahatra teo amin'ny 7 minitra teo ny fionan'izy roa lahy melolay famindram-pahefana. Ankoatra ny famindram-pahefana maha prime ministre dia totosa koa ny famindram-pahefana ny amin'ny maha-ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro satria ny prime ministre Christian Tsay ny mpisolo toerana vonjomaika io toerana io. Tonga natrika ity lanonana ity ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana sy ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ary ny fiadidiana amin'ny primature. Ny pejy La Chasse Info mampafantatra fanambarana avy amin'ny vondron'ny mpitsara miaro ny demokrasia. Manameloka marindrano ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika na koa hitadavan'olom-betsy tombotsoa manokana tsy ara-jariny mifanipaka amin'ny tombotsoa iombonana. Ireo fanaovana raha matahora sy valifaty atao amin'ny mpitsara mahasamy joro sy mahitsy miatomboka amin'ny tsinjoka hatramin'ny famindranty sy ara-jariny sy ireo karazan-tsasy tsy mitombona. Manamafy hatrany ny finiavanay hiady tsy hakemitra isin'ny fitsarana madio sy marina tsy eo ambany vahoan'ny politika tsy voavidy vola ary tsy miaro tombotsoa manokan'olom-betsy. Ny faharesenay lahatra marina ny tsy maty manota izay fanenan'ireo androm-panjakana. Ny fitiavanay hanomezana lanja ny fahaleovana sy fahamendrehana eo anivon'ny fitsarana ka hampitsarana tanteraka ny kitrano an-trano izay manome vahana ny fanarahana baiko. Ny pejy gazetiko mampafantatra nanao fanambarana ny mpanabe ao amin'ny lycée moderna Ampefiloha LMA fa hampiato ny fampianarana manomboka an'io. Izany dia ho famerenana ny asy ny mpanabe sy ny fanabeazana ary noho ny toetra raha eto amin'ny firenena. Hampiato ny fampianarana sy ny fandrarana izy ireo ary anisan'ny fitakiana ny fampiakarana ny endamité. Fampiakarana ny endamité rehetra ifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ohatra, fampiakarana ny endamité de logement ho 3 hetsy ariary.
fanapahana herinaratra Tarby ambanin'ny tany may tao amin'ny tana Ouest no antony nanambarany anivon'ny jirama fa nisy fahatapahan-jiro nahazo toerana maro eto Antananarivo taorian'ny olana ara-teknika niseho tamin'ny zotra ZIO rehefa natao ny fitsiriana dia hita fa Tarby ambanin'ny tany ao amin'ny sous-station tana Ouest no may ka io natonga ny fatapahany famatsiana herinaratra amin'ny zotra iny. Efa manohy ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao ny teknisianina ary katsaina ho vita amin'io alina izany. Asa sarotra ny tanterahana satria Tarby ambanin'ny tany no amboarina saingy atao ny ezaka rehetra ahafahana mamerina ny jiro tsy ela. Anisan'ny fatra mbola tsy misy herinaratra amin'izao fotoana izao moa ny eny Antotapenaka, Rotodigy, Vilazoara, Ambohitrimanjaka, Ampangabe, Talatamaty ary ireo manodidina rehetra ao amin'ny zotra ZIO. Fa fanambaniana ireo mpitolona eny Kianja sy ny syndika manao fitakiana ifandraisa ny filoham-pirenena ireo Grand Corps hoy ny ao anivon'ny syndika ny mpandrarana vonjy. Tsy ireo Grand Corps no mitolona sy manao fitaraina fa ireo vahoaka madinika sy syndika madinika raha nambaran'izy ireo mbola mikatona amin'ny fifampiresahana amin'ny filoha Andry Rajoelina moa ireo mpitolona tariny hetsika GNZ amin'izao vonina iaona sy fampiresaka kosa ny syndika ny mpandrarany fonja raha miantso fiaonana amin'izy ireo ny filoha hitadiavam-bahaolana raha ny fanazavana raha tsy aivina mitaky ny fametrahana sekretera mpanjakana miadidy ny fandrarana ny fonja ny fitakiany syndika na mpiantotanteraka ny fandraisana voafonja izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana Eliza Elmana eo amin'ny sariny Eric Ranefson. Ireo mpitolona eny Kianja sy ireo syndika manao fitakiana tokony antsoiny ny filoha Andry Rajoelina fifampiresahana fa tsy ireo Grand Corps hoy ny eo anivon'ny syndika ny fandrarana ny fonja sokajin'izy ireo fanambaniana sy fanamaivana ny tolona sy fitakiana ny fiaonana amin'ireo Grand Corps izay anisany manao tsinitsiny ireo mpiasa madinika ihany koa hoy hatrany ny syndika ny mpandrarana fonja. Tsy ny Grand Corps no mitolona sy mitabataba mitaraina amin'izao amin'ny zava-misy fa izahay syndika madinika no mitaraina ary betsaka amin'ireo Grand Corps reo ary mbola manao tsinitsinina ny mpiasa madinika eny anivon'ny ministera izany hoe tsy vahaolana amin'izao savorovoro sy fitakiany syndika zao mihitsy ny fampiantsoana hiara-idinika amin'ny Grand Corps fa tokony ireo mpitolona na eny Kianja izany na tsy eny Kianja reo ny tokony antsoina famahana n'olana inona tokony tena marary ny syndika. Mbola tsy manaiky fifampiresana amin'ny filoha Andry Rajoelina moa ireo mpitolona tariny hetsika GNZ amin'izao ho fitadiavam-bahaolana kosa manaiky ny aona amin'ny filoha ny syndika ny mpandrarany fonja raha nambaran'izy ireo. Raha mampiantso any andray matao filoha vonina izay syndika ny fandrarana fonja hitondra vahaolana hitondra ny marary anay ary angatana famahana. Nampiantanteraka ny fandraisana voafonja moa ny enenivy fandrarana ny fonja manerana ny nosy amin'izao taoreny ny fanomezan'izy ireo fe-potoana malina ny fitakiana. Zokozarahantsika ireo faneho-kevitry ny mpiainy onjam-peon'ny zateboka reo anatin'ny fandarana demokrasia mivantana androany maraina izay niompanabetsaka tamin'ny resaka praiminisitra vaovao rahantsika izay. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Efa miezaka ny fitondrana ka tokony eritreritra ireo olona mitokona amin'izao fotoana izao. Hoy Ramasy avy any amin'ny faritra Itasy iny. Mandona zao fietsiketsena ataon'ny vahoaka zao dia mba manao hevitra kely tokony mba manaiky fandaminana ihany kely mpanao fietsiketsena. Efa mba ataon'ny ihany hoe eny amin'izao manao fa zatiara rofy na hoe kety Ambohidratovo na Analakely dia Ambohidratovo sy Analakely any fiaonan'ny olona dia mararofinareo ve hoe olonareo daholo zao za olo tsotra no miteny fa tena tsy mety ihany dia ataotsika efa manao an'le fitakinan'le jirofiranonareo isika zany samby voan'io daholo fa io ngamba tsika intsotso resaka tofoenana tsisy mahavita rano zany fa za dia manao mipakina sanatera valysika fa mba miesa findapanjakana. Demokrasia mivantana. Betsaka kosa ny fampanantenana fa tsy vita ka tsy antenaina hitondra fiovana ny fametrahana ity praiminisitra vaovao ity. Hoy Rasolo avy any Manjakandriana. Raha nanaraka ny tenin'ny filoham-pirenena halina tao anaty filoham-pirenena bary entanisany fahavoazana tamin'ilay fandrombana izay
mampisalasala ihany ny fiaviana. Tena ohatrany hoe manameloka ny fitondram-panjakana ihany ny tena raha ohatra ka hoe nahita an'ireo mpitandro filaminana izay tsy mena baika dia sandoka an'ireo mpandroba takana an'ilay fandrobana. Fa dia navera hanara-poa dia eo amin'ny fandrobana. Ka zany eto dia tsy manatena fiovana loatra satria raha rehefa mpanantena eny dia vina tsy nampanantena moa io filoha io. Efa foana zany. Ka apo mieritreritra ambava homana loatra tompoko. Demokrasia mivantana. Fa maninona nefa raha andrasana ny asa ataon'ity Prime Ministre vaovao ity fa efa voatendry izy io. Hoy ny fantaniana napetraky Madame Zara avy any Tsimorano. Io miainga tamina tolona pasifika teo ampangatana resaka ny famahana ny olana jiro sy rano. Tamin'ny ainany ny olana iny avokoa na ny fomba na ny fanohitra ny olona izay hoatenatenany zany hoe tsy fomba sy fanohitra. Niny fa ny zakany iny tsika rehetra. Kanefa kosa rehefa natao ilay fitakiana ka nanomeny vahaolana ny firenena rehefa iaraha malala le izy hoe efa andala le olana. Profon'izany efa dia misy intsony ny delegazy amin'izao mba tsy ilazana hoe efa tena tsy misy intsony eto Antananarivo. Ka tsy alohantsika manome chance amin'izay le filoham-pirenena fa nanondro premier ministre izy io dia rehefa tsika indray hoe ahoana manany olana sosialy vahoaka. Fatasa indrindra Radio Plus. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Fananatanteraka hetsika lehibe am-pilaminana ho fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anio talata 7 oktobra ireo vahoaka tsy mila grevy sy tsy mangataka ny fialan'ny filoha Rajoelina ao Ambovombe Androy. Nisaotra ny filoham-pirenena koa ireo ben'ny tanàna 13 avy tao amin'ny distrikana Ambovombe Androy tamin'ny fanendreny ny Prime Ministre vaovao ndao arahintsika ny anenin'izay. Hetsika am-pilaminana noho ny tanterahana ary nahitany ireo solotena avy amin'ny komina 13 mandrafitra ny distrikana Ambovombe Androy izay nitarihan'ireo ben'ny tanàna 13 voafidy tamin'ireo komina 13 ireo. Taoriany dia be am-pilaminana izay nataona ny didina ny tanàna Ambovombe dia nisy ny kabarin'ny fandombiasana teo anoloany ny lapan'ny tanàna Ambovombe. Ambovombe Androy manaja ray aman-dreny. Ambovombe Androy tsy dia korondana fa dia ambareto fa manohana tanteraka ny asa fampandrosoana izay nataony Andriamatoa filohajaina Andry Rajoelina. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia isan'ireo filoham-pirenena voalohany nitondra fampandrosoana aty amin'ny faritra Androy. Raha ny zava-bitan'ny fitondram-panjakana dia amin'ny faritra Androy ankehitriny. Tsy misy ny tokony anakanana ny fitondran'Andriamatoa filohan'ny Rajoelina mandritra ny fehim-pitom-piasana izay navoafidy azy izao. Miloan'izy ireo araka izany ireo hetsika fitakiana ny felan'ny filohan'ny Rajoelina amin'ny asany, nanentan'ireo zanak'Androy manerana ny nosy koa ny tenany mba tsy ho voatarika amin'ny fitakiana ataon'ny sasany amin'ny felan'ny filoha. Nisy koa ny fanentanana ireo mpianatra zanaky ny faritra Androy mba tsy ho voatarika amin'ny fandrebirebena ataon'ny sasany. Itika n'Ambovombe ray manontolo ao ty fa vita ao ty be andalam-pamitagny ao ka ty vao atomboky noho izany Andriamatoa filoha dia hoy zahay hoe tohizo Andriamatoa filoha vitao ny mandanao tohizo ny asa mampandrosoana fa tsy rery anao fa miaraka aminao zahay aty Androy. Nisaotra amin'ny filoham-pirenena ihany koa ireo ben'ny tanàna 13 avy ato amin'ny distrikana Ambovombe Androy tamin'ny fanendreny izao Prime Ministre vaovao izao ary makaherin'ny Prime Ministre vao mandray ny toerany maha Prime Ministre azy. Fa Andriamatoa filoha dia fa nanendry Premier Ministre tany Ankala ko dia miarahaba an'izany Premier Ministre zany ary matoky izahay vahoaka Androy fa hitondra fanovana tanteraka ianao Andriamatoa Premier Ministre eo ambany ny fiahiany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Hoanantsika ireo vaovao tapatapany. Miantso fampiresana andatabatra boribory ny fikambanana Togobe telo eto Toliara manoloana ny fisian'ny fihetsiketsehana maro isan-karazany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny fikambanan-drazana Togobe telo eto Toliara fa tsy mankasitraka ny fisian'ny fandrobana sy fanararaotana maro isan-karazany izy ireo na dia misy aza ny fitakiana atao.
ny fikambanam-be toko be telo etoliary dia mamaly zahay ny antso nataony zenizedy mpianatra eny amin'ny anjery manontolo manerana ny nosy manoloana ny fitakiana iarahana amin'ny vahoaka malagasy rehetra melohinay tanteraka ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro filaminana manameloka ihany koa izahay anireo tsy matahotody nanao fanombana ny fananan'ireo mpiray tanindrazana miondrika mpanajana eo anatrehan'ireo rehetra zay namoiny ainy izahay ary mirary fahasalamana feno tanteraka ho anireo naratra manoloana an'ireo voalaza rehetra etsy ambony ny fikambanam-be toko be telo dia mitsanga no mpanelanelana ka mangataka ny fifanantonana sy latabatra boribory ary mankasitraka ny fitarihany ray aman-drenam-panahy FFKM amin'ny famahanany olana fotoana izao anarahantsika ny voambolana ity indray ny voambolana izana mamantatra ny heviny sy mampiasa azy tsindro-paingotra ny voambolana hoe tsindro-paingotra dia fitambarany teny hoe tsindrona sy paingotra midika fanaovana teny manindrona izany hoe teny ankolaka hoentina amelezana na andronana olona tiana iantefandy amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe pik voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy tsapako ny tsindro-paingotra nataony ihany nandritra ilay fivoriana teo iny fa naleko tsy namaly mba tsy hitatra ny fahavinirany hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fizateny ity rehefa amin'ny teny malagasy tsy mivantana ny fiteniny rehefa te hanitsy olona fa mody manao tsindro-paingotra fa kosa tena mipakalalina na koa hoe tsy atao be loatra ny fanaovana tsindro-paingotra sao lasa mivadika ara-tsy toetra indray rehefa atao isan'izay mahatsiaro rehefa zay ny fatatsika dia azontsika malagasy ampiasaina ilazanareo olona manao teny ankolaka manindrona ity voambolana hoe tsindro-paingotra ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagasikara rehefa fanaraka ny voambolantsika dia hijery kosa indray izao ny eo arahoe SMIA Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Sini. Wow, Choco! Rosé sucré, Choco Pearls, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Evanilano. Nolchawana. Moteur, action. Ny antony ampivoaka raha hoe iza hoe dia amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity vakitrano misesy fanafiana dia hanao andro masom-pokon'olona tsika zany na hoe efa complet ohatra mbola vitsivitsy sa aiza daholo le olona zany zany ny zavatra ataontsika entina hidrasantsika amin'ny tanànatsika ohatrany anazy zao zao olo tena nay avao aminay zao hoe zao nakidimy zay ny avahany fa za olo tena zay tapakitsika eto zany to dia tapaky ny ao aminay daholo zay koa telo lava za koa olo tena dia tsy afaka ary za lava zay tapaka eto dia tapaka zay koa valo lava zay tapakitsika eto dia fa tapaka mahafinaritra zany mialatsiny aloha fa za tsy afaka manono ny asako hoe tena mahafinaritra lefa ilay tanana fa za tena tsy afaka amin'ny asako za miasa alina dia mety volana fa nomeko solona sakafo sy ohatra zany dimy arivo mba ataovy alina rahavanareo mazany tsy afaka ve sa sy mema koa za zany izy efa mba manolo tena mba manolotra zany ve dia mbola hoakarona ndray izy nge fitiavana sa tsy zay ray aman-dreny zay mihitsy le izy fitiavana le izy fitiavana tsika ny tanànatsika zay ndray satria tsy fandriam-pahalemana inona zany midirako amin'izany ka le enao matsy zao gaga vehivavy ianao ny tonga eto nefa tokony hovadinao no akaty dia ohatran'ny gagagaga ihany faiza moa vadinao tokony mahagaganao zany miasa iziko ka tingy andro masom-pokon'olona amin'ny alina mivady lehilahy zany milana fa tsy ny vehivavy zay le resaka eto fiambenana tanàna miandro tanàna zany hoe alefa mandeha miandro tanàna koa paravasy amin'io mazava ho azy zay mihitsy ka zay nalo vatoko tsy alefako an'izany mihitsy mihitsy mo za sarokariko tsy mety amina andro masom-pokon'olona zany amin'ny alina sa metotro amin'ny alina amin'ny alina jereo zany amin'ny alina ve dia alefa
lehilahy daholo inge zay niany oge madama lehilahy daholo nge mandeha any fa tsisy hoe vatam-behivavy lehilahy sy ny lehilahy zany tsy azo antoko sa tsy manenga tanay zao mandefa anay atriko zay zao tsy afaka zany hoe tokony mba manao ohatrany anazy koa mba manolra folo ianao zany kosy mba mandovy anao folo zay tsy manana volamena anareo zany zao hoe nenay avy aloha am'zao fa nitranay nge misy grille protection e misy alika anay mivaha foana rehefa amin'ny alina dia manera hoe samy miaramiaro ny tanàna ny fotsiny dia vita tsokatsoka sifle fotsiny dia vita fa manina tsy maintsy hoe sy nandro masom-pokon'olo zany ina foisakina madama no zava-dehibe indrindra fa tsy zay anao kosa zay e fa mba miray intsika akanga maro tsy vakinambo azonao dia tokony zay no ataotsika miandry ao an-trano ny anao nambena fa manodidina tsy voambenana nefa izy zay misy manafika aminao dia mba tonga daholo koa zay miazakazaka tsoka sifle parapara kosa aloha tsy alefako any fa dia ngakoa taty mahitsy mbola maame vola e enao malina be misy mame vola fanampiana zany misy koa le fitiavana zany le izy madame dia raha ohatra fitiavanay sao dia simba sy mbain'ny vehivavy amin'izany vocal zany tsisy vehivavy mandeha nge lehilahy nge mandeha any madame aleo aloha hitakeo ka aleo aloha ifampiresaka izay avady firasakina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika coupé dans la boîte zany metrahako ny velomo mandrapitafa hitondrany songadina kosa gracia andrisy toerina manoloana ny vaovao ny paritaka tatoato momba ny fivoahan'ny vola sy nivezivezen'ireo fiara mitondra vola dia manazava ny banky foibe ny Madagasikara ny laza ity rafitra ity fa ara-dalàna tanteraka ny famondrana vola ataony ary tafiditra ao anatin'ny rafitra ara-bola ofisialy eto amin'ny fireneny Abraham Razafy no mitatra antsika izay songadina izay. Raha misy andro iray tsy mivezivezy intsony ny vola dia mihitsika ho azy ny fiainam-pirenena, tsy afaka mivindetana, tsy afaka mandoa hofatrano, tsy afaka manefa faktiora. Na dia maro aza ny mampiasa vola elektronika amin'ny volon-tanana no iankinany ankamaroan'ny malagasy amin'ny fiainana andavanandro. Misy dingana iray tsy fantatra loatra nefa tena ilaina dia ny famatsiana vola eo amin'ny banky raha nambaran'ny gouvernoura ny banky foibe. Ireo fitaterana hitantsika eny an-dalana toy ny Brinks miaraka amin'ny mpitandro filaminana dia anisany manantanteraka izany asa izany, mitondra vola eto an-drenivohitra ho any amin'ny faritra rehetra. Ny antony raha vao mijanona ny fiparitahan'ny vola dia avy hatrany tsapan'ny vahoaka ny vokany. Miakatra tampoka ny vidin'entana ary tsy ampy ny vola eny an-tsena ary miadana ny fandehan'ny varotra. Ny banky ara-barotra dia miantehatra amin'ny famatsiana avy amin'ny rafitra lehibe kokoa izay mamatsy azy amin'ny vola ara-bola. Raha tsy mahazo vola amin'izany rafitra izany ny banky dia tsy afaka manome vola ho an'ny mpanjifa ny intsony. Hoy ny gouvernoura ny banky foibe ny Madagasikara. Izany mahatonga ny fizarana vola sy ny famerenana azy ireny eny amin'ny tambazotra ara-bola ho asa tsy azo ajanona na dia kely aza. 5 milliards 900 millions d'ariary par semestre no vola mivoaka ato amin'ny banky foibe amatsiana ny misy agence efatra amby roapolo sy dimanjato ny agence any banque rehetra eraha de Madagasikara dia misy agence comptable dimy amby telopolo amby zato. Ny vola ampiasain'izy ireo zany dia mivoaka ato amin'ny banky foibe daholo valo amby roapolo sy roanjato mouvement de fonds io zany hoe miala avy eto amin'ny banky foibe makany amin'ireo raha tsy mankaiky amin'ny banky foibe ireo. Ny dimy amby sivifolo amin'ireo dia mandeha fiaramanidina. Tena ampiasain'ny malagasy zany amin'izao fotoana izao dia ny lelavola. Zay no mampatonga ny banky foibe hoe ninona zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mandray ny andraikiny izy mandefa vola makany amin'ireo le agence raiky amby folo ireo. Tsy maintsy zay satria raha vao mijanona iny dia lasa misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ilay izy, lasa miakatra ny vidin'entana, lasa tsisy ny vola ahondrana, lasa betsaka ny olona tsy mandray ny karamany intsony dia hosahirana ny vahoaka malagasy. Izay no mampatonga ny andraikin'ny banky foibe saripady. Izay no mampatonga ny banky foibe hatray ny voafaritra ao anatin'ny sata hoe anisan'ny toerana arovana tsy azo idirana ny banky foibe rehefa misy ny fikorontanana eo amin'ny firenena. Anisan'ny tranga sasany ny famatsiana vola atao amin'ny fiaramanidina, indrindra ho an'ireo faritra lavitra tsy mora tratra amin'ny lalana. Fa amin'ny ankamaroany dia amin'ny fitaterana antanety miaraka amin'ny fiarovana manokana mitondra vola makany amin'ireo sampana sy rantsa mangakian'ny banky amin'ny faritra. Ao anatin'ny rafitra lehibe ity dia misy ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fandredrana hiditra.
Mivarotra mialona amin'ny Atsipiriana nisan'ny vola lefa isaky ny faritra, ny daty, ny fepetra ara-piarovana. Ny tanjona dia nahazahoan'ny toe-karena vezivezy tsara sy tsy hisy ny tsy fahampian'ny vola eny an-tsena. Araka ny lazaiko teo ny banque PEB dia banque ny banque. Izany hoe apetrao ohatra ny hoe client na banque anankiray ianao. Volanao hoe dia eritreretinao hoe nisy naka atao anatin'ilay comptenao. Raha tsy ianao ihany manao hoe ho alaiko ilay vola. Dia izay asan'ny banque PEB izay mitovy amin'izay ihany koa ny banque PEB dia mamatsy ny banque. Izany hoe ilay vola tehirizina ato aminay no omenay azy. Fa rehefa tsy manam-bola izy dia tsy mahazo vola. Mitovy amin'izay koa satria ny banque PEB dia banque ny fanjakana. Ny fanjakana izany dia manana ny recette fiscale, recette douanière, recette non fiscale sy ny hetra madinika izay voaray. Izay any amin'ny taim-bolam-panjakana sy ato amin'ny banque PEB. Dia izay versé ny trésor ato amin'ny banque PEB ihany no azo ny alaina. Banque ny fanjakana zany dia ny banque centrale, banque ny fanjakana zany dia izahay no mitahiry an'ilay vola mba tsy ho very. Zay zany tsy manana fahefana mamoaka vola na ho aniza raha tsy misy an'izay sora-bola na chèque na ordre de virement voaray izay ka ny olona afaka manao siny ihany no afaka mamoaka ny vola. Araka ny antotanisa ara-bola manodidina eo amin'ny 700 isan-jato ny vola mivoaka eo amin'ny IG dia amin'ny banky ara-barotra izay manome azy ny mpanjifa sy ny orinasa amin'ny fifanankalozana andavanandro. Ny ambiny dia ho an'ny rafitra ara-bola hafa sy ny fandaofam-bola amin'ny sehatra ofisialy. Dia izany koa mety mpamarana ny fampalam-bovo amin'ny ity alina ity, mankasitraka anaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.